mampitombona ao aminareo hatrany ny fahasoavan'i Jesoa Kristy Tompontsika. Amen. Andeha araka hivavaka isika. Ry Tompo iray ny an-danitra, isa-maraina tahaka izao dia niteranao izahay, mankalaza ary manome voninahitra anao. Ny fiainanay koa ary iny dia tena iainanay tokoa izany fiderananao izany. Amin'ity tontolo andro ity amin'ny anaran'i Jesoa. Amen. Misaotra ny Tompo isika fa afaka manohy ny fizarana faharoa raha niresaka ny amin'ny fandinihan-tena natomboka ao omaly araka ny Hebreo 4:12. Andeha vakiana hatrany amin'ny anaran'i Jesoa izany. Fa velona sy mahery ny tenin'Andriamanitra ka maranitra noho ny sabatra roa alela ka manindrona hatramin'ny fampisarahana ny aina sy ny fanahy ary ny tonona sy ny tsoka ka mahay mamantatra ny eritreritra sy ny fisainan'ny fo. Amen. Tamin'ny fizarana voalohany omaly isika dia ny velona sy mahery ny tenin'Andriamanitra ka maranitra noho ny sabatra roa alela no nozaraina tamintsika teto. Anio ary dia andeha kosa indray tsika manomboka eo amin'ilay hoe ka manindrona. Eny ry havana, tafiditra lalina ao anatintsika ny tenin'Andriamanitra. Tsarovy anefa fa rehefa tafiditra anaty izay izy manindrona araka ny nambara eto dia tena marary izany. Ary izay ilay voatsindron'ny tenin'Andriamanitra izay anefa dia tena mahasoa antsika ary mitondra ho amin'ny fandinihan-tena. Io ilay tsenjerintsika amin'ity volana ity ao amin'ny asan'ny Apôstôly 2:7-7. Ry rahalahy, inona no ataonay? Manaraka an'izany dia hoy ny tenin'Andriamanitra eto hoe hatramin'ny fampisarahana ny aina sy ny fanahy ary ny tonona sy ny tsoka. Andriamanitra irery ry havana, amin'ny alalan'ny teniny no afaka manasaratsaraka ny zavatra sarotra indrindra, dia izany miresaka hoe manavaka ny amin'ny aina sy ny fanahy ary ny tonona sy ny tsoka izany. Dika izany fa ilay tenin'Andriamanitra tafatsofoka amin'ny fiainantsika no manam-pahefana feno vita ny tsy vitan'ny olombelona eo amin'ny fiainana. Rehefa miasa ao amin'ny olona mantsy ny tenin'Andriamanitra dia manjary fantany ny ao anatin'ny sainy sy ny eritreriny ary eo am-pony ao. Ahanjahanja ny tenin'Andriamanitra izany. Asehon'Andriamanitra miharihary amin'ny alalan'ny asan'ny fanahy ao anatintsika izany rehetra izany. Dia amin'izay fotoana izay ry havana no mahatonga ny olona hibebaka na hanamary tena na hanamafy fo. Tsy ny hampiharihary ny ota sy ny miafina ao am-pon'ny olona ihany anefa arak'izany no asan'ny tenin'Andriamanitra, fa ny hitondra antsika ho amin'ny fibebahana marina koa. Feny ary dia izao, raha te handiny tena marina isika dia raiso ho anao ny tenin'Andriamanitra. Avy aloha izy ho tafiditra ao anaty mba ahazoana manova ny fiainana iray manontolo hifanaraka amin'izay ankasitrahan'Andriamanitra. Amen. Andeha hivavaka isika. Misaotra anao ary izay Tompo ny amin'ny teninao. Engany ho tafapaka eo amin'ny fiainanay izany. Amin'ny anaran'i Jesoa. Amen. Ho aminareo ny fiadanan'i Jesoa ry havako. Amen.